Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Aoka izay ilay fanontaniana diabolika. Izay indray riavana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mety ho gakontsika hoe inona koa izany fanontaniana diabolika? Fanontaniana devoly, izay ny dikany. Asa raha fantatrao fa ny fanontaniana voalohany indrindra ao amin'ny soratra masina izay voasoratra ao dia ny devoly no nametraka azy. Any amin'ny Genesis 3:7 andininy voalohany. Fanontaniana izay napetrany tamin'ny Eva. Ozy ny voalazo ao manao hoe hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny hazo rehetra ao amin'ny saha. Fanontaniana io. Ilay hanky dia ohatrany hoe mody fanina, ohatrany hoe hanky vare, ohatrany hoe mody tsy mahalala nefa fantany tsara mihitsy ny valiny hoe tsy azo hohanina daholo ny hazo ao fa misy hazo iray tsy azo hohanina ao. Dia mbola napetrany ihany ilay fanontaniana manao hoe efa izany tsy azonareo hohanina daholo ny hazo rehetra atao anatin'ity saha ity. Ny mahafanontaniana diabolika azy dia izao. Voalohany aloha efa fantany ny valiny, mbola anontaniana ihany. Ary ny faharoa dia izao fanontaniana izay mampitodika ny Eva any amin'ny olana, any amin'ny problème ilay izy. Ary tena tratra Eva, satria rehefa namaly Eva nanohy dia tonga dia niresaka an'ilay hazo voarary izy. Izany hoe nifantoka tany amin'ilay hazo voarary amin'izay avy eo any amin'ilay olana, any amin'ilay zavatra tsy tokony ho resahana akory. Dia ny hafarany fantatsika rehetrarehetra tafalatsaka Eva nanota. Vokatry io fanontaniana diabolika tsy misy dikany napetraky ny devoly io. Dia tahaka izany koa ry havana, mila mitandrina ianao. Ohatra izao, efa fantatrao ilay olona fa tsy manambady, dia mbola ametrahanao fanontaniana ihany, entinao hitodika sy hifantoka amin'izany tsy fanambadiana izany ihany izy. Ohatrany hoe fangahy ianao ity mbola tsy manambady foana, fa izay ihany izay vadinareo fa ahoana ihany izy ity izay nefa mba te-hanao raharaha sy ny tsaikotsaiko isan-karazany. Dia vao maika ilay olona entinao mitodika any amin'ilay tsy fanambadiana, nefa mety efa 5-7 taona izy sy ny ohatran'izany, mba mety marary koa izy any anatiny ihany. Olana be ho azy mihitsy ho izy tsy manambady io dia mbola entinao mifantoka amin'io ihany izy. Tsy hainao mihitsy izay olana ara-pitiavana izay natrehany, mahatonga ratra anaty samihafa any anatiny ihany dia mbola entinao hifantoka any amin'ilay ratra anaty ihany izy. Ohatrany hoe mbola ampitserinao ihany ilay ratra. Izay ny dikany. Efa fantatrao tsara ny valiny fa mbola tsy manambady izy dia mbola entinao any amin'izany ihany. Hafa raha hoe hanome vady azy ianao ka manontany an'izany fanontaniana izany, fa raha tsy hanome vady azy ianao tsy tokony hanontany an'izany fanontaniana izany mihitsy, raha tsy hanome vahaolana ho azy. Izy io tsy zavatra moramora. So dia averinao fa hoe tosika fameno ka hoe apetraka ny carnet dia samy vita. Fa raha manana vady ho azy ianao dia mba metraka fanontaniana ianao tsy maninona. Fa rehefa tsy manana valiny ho azy ianao na vahaolana ho azy dia aza mametrametraka fanontaniana mihitsy, fa vao maika ianao mandratra azy fotsiny. Ohatr'izany koa, efa hitanao ilay olona fa tsy miteraka, dia mbola ametrahanao fanontaniana ihany izy manao hoe fa roviana ihany ny ankizy, ahoana ihany tianareo ity fa nga tsy hiteraka mihitsy, so dia mba efa taraiky loatra sy ny ohatran'izany. Tsy fantatro isan-karazany mihitsy ilay fanontaniana. Indraindray ara moa sasany dia mbola manampitrotraka kely amin'ny hoe tsy hisy andovy eo nareo raha izao ny hafarany. Teriter izy ity fa ohatrany tsy vitany teriter izy io. Reo nefa mety nitady zaza efa nandritra ny 4 andro, 4 volana, 4 taona fa tsy hoe teriter dia vita. Mila mitandrina tsika, mila mieritreritra tsara tsika ny amin'ny fanontaniana izay apetratsika, fa manjary vao maika tsika manafotoana olona. Dia tahaka izany koa, efa hitanao fa problème be fa matavy be ilay olona dia mbola anontanianao ihany ny poahany. Na koa izay vitanao fa mahikely dia mbola hoe fa firy kilao ndry ity, firy kilao ianao ity. Vao maika izy ataonao mifantoka any amin'ilay poahany, any amin'ilay zavatra efa hitanao fa zavatra sensible, mety hoe zavatra tena mampahory azy. Dia tena zava-doza raha avy nateraka izany, tsy fantatrao mihitsy ny impact an'izany fanontaniana izany any an-tsain'ilay olona. Tena zava-doza izany. Misy ny olona tsy te hivoaka ny tranontsony mihitsy fa tsy te ho anontaniany olona ohatran'izany. Misy olona tsy te hanatrika raha-pianakaviana intsony mihitsy satria tsy maintsy hisy ametraka an'io fanontaniana diabolika io foana izy. Ary mety hitenanao manao hoe io anery pasteur resaka hifanaovana io efa mifampahazaka vazivazy ilay izy, vaza raisina zavatra hoe compliqué be zavatra ohatran'izany. Tena miteny aminao ny olona ane mety tsy hiteny aminao fotsiny, fa ny ratra anatiny ihany sarotsarao amin'ny mitsikitsiky sy ohatran'izany fotsiny ilay izy. Ary raha ohatra ka manontany ianao dia mody mialaala bala meme eo izy, dia mivadika etsindray dia misy manontany indray, dia miadika dia misy manontany indray. Olona anankitelo izany anatin'ny ray andro manontany anazy ny fanontaniana iny tena miteny aminao fa latsaka ihany izy. Ary pression du groupe io mahatonga ny olona anaonao foana io ho tafalatsaka amina zavatra isan-karazany.
zandro tena teteny amintsika mihitsy hoe mba manana fahendrena fidividio tsara ny zavatra zay tenenina sy ny anontaniana olona indrindrandrindra ny vie privé an'ny olona raha ohatra ianao ka hitondra vahaolana dia tonga dia le vahaolana fotsiny entina manao hoe ary misy olona so dia mba tianao fa ohatran'izany fa aza mametrametraka fanontaniana raha tsy manana vahaolana hoentina ho an'le olona ianao zay aloha zany dia tiana ho ampahafantarina antsika eto ary raha ohatra ka tsy fantatra ao zanao hoe kaliza ny ry pastera tsy fantatro matoa manontany dia izao raha ohatra ka dinio tsara aloha avadibadio tsara ny lelanao vao miteny ianao raha ohatra ka aleo aza tsy manontany raha ohatra ka azo mampisalasala hoe sao dia anafotoana azy na sao dia ohatran'izao le fa tena dia aloha raha tsy manontany mihitsy za manokana zao dia efa impiritra hatran'izany tamin'ny andro taloha manontany hoe fangahy ty olona ty nivadinao na ohatran'izany nefa kay le olona avy eo mpianaka na ohatran'izany dia lasa ohatrany hoe ridicule be fa ahoana ary fangahy antitra be sa ino dia mila mitandrina mila mandinika fa aleo tsy manontany zay manontany tamin'ny foana mila mitandrintsika riavana ary ny kristianina dia mila mitandrina fandrainy devoly dia mampiasa an'ireny karazam-panontaniana samihafa ireny dia lasa manafotoany olontsika mahatonga ny olona ho tafalatsaka anatin'ny fahotana dia mirary soa antsika rehetra mino fa izay fampianarana kely izay mba mety anokatra zavatra be deaibe amin'saintsika mba hiarovana ireo le olona izay marefo manana olana izy manana zavatra samihafa izy zay efahatrehana aza entiny fantoka amin'izany tsony izy fa raha miresaka aminao dia vahaolana resahana aminy fa aza nytanontaniana amin'ny zavatra ohatran'izany fa manjary va mainka mandratra azy ianao rehefa aveo rehefa hiala eo izy mety hisentondray izy na mety hitomanindray izy vokatry ny fanontaniana izay napetraka ao iny ka mba tsy handratra azy sika ny trauma efa nisy video ndresahako zay any alohany zava-dozy io ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.